mahasolombavambahoaka na manoloana ny varana aretina coronavirus izay fléau international misy am'izao fotoana zao ny anazy zany de hoe ny fitoniana voalohany indrindra ho an'ny vahoaka malagasy satria ny ministère ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara efa manao niezaka ny amin'ny fiarovana ny malagasy sy ho tratran'izay ny fomanany rehetrarehetra efa ao anatiny zao ny ministère ary mitondra fanazavana amin'ny solombavambahoaka ministre ny fahasalamana comme quoi hoe ny solombavambahoaka no anazava amin'ny vahoaka zany fitoniana no misy zava-dehibe fatokisana koa ny ezaky ny fitondram-panjakana ao anatin'izay.